Anisan'ny nanandraikitra lehibe tamin'ny fandaminana ny toedrara teto Madagasikara ny vondrona iraisam-pirenena dia anisan'ny miandry ihany koa izy ireo ny mikasika indrindra izay fanangana ny gouvernemanta vaovao izay anisan'izany ny vondrona européanna mazava moa fa dia mialohan'ny fetin'ny Pasika izany dia mety ho fantatra izay gouvernemanta vaovao izay andoharantsika ny fanadidina. Asa goavana maro no miandro ny Prime Ministra vaovao ary ny fananganana ny gouvernemanta no asa voalohany andrasan'ny vondrona iraisam-pirenena ao anatin'izany ny vondrona européanna amin'ny Prime Ministra vaovao dia ny Dr Cool Roger. Ny fitsanganan'ny gouvernemanta raha ny fanambarana nataon'ny Prime Ministra vaovao dia mialohan'ny fetin'ny Pâques. Ny fijoroan'ny gouvernemanta vaovao izay antoka amin'ny hoavin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny firenena malagasy raha lalinina amin'ny fanazavana ny etin'Andriamatoa Tezapsidis Leonidas. Ambasador ny vondrona européanna eto amintsika. Nambaran'ity diplomaty ity fa efa tsy lavitry ny fiverenana amin'ny rafitra manaraka ny ara-dalàna Madagasikara ary andro vitsivitsy ao aorian'ny fitsanganan'ny gouvernemanta no voafafa ny sazina mpiaro-ny vondrona européanna amin'ny Madagasikara. La première chose qui doit se passer, c'est la formation du gouvernement. Et la formation de ce gouvernement ne va pas prendre beaucoup de temps. Si j'ai bien compris, ça sera avant la fête de Pâques, cette semaine. Ceci va amener l'Union européenne à commencer cette procédure pratiquement automatique maintenant, parce qu'on est presque là, au retour à l'ordre constitutionnel. Ça va se passer après la formation du gouvernement et la levée de mesures restrictives que l'ancien Premier ministre a mentionné se fera dans quelques jours. Mikasika ny fananganana ny gouvernemanta dia nilaza ny faniriany ny ambasador ny vondrona européanna. Maniry ity diplomaty ity fa minisitra manana traikefa amin'ny sehatra misy azy, miendrika ary afaka manatanteraka ny fandarana asan'ny gouvernemanta no ao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Nous n'avons pas de recommandations, c'est ce que évidemment nous souhaitons, c'est d'avoir des ministres qui sont des experts, qui sont bien, qui sont choisis par mérite dans leur domaine respectif et qui peuvent contribuer chacun dans son domaine à la réalisation du programme du gouvernement. Ny vondrona iraisam-pirenena ary ny vondrona européanna manokana dia nanamafy ny fanohanana amin'ny Madagasikara. Ary any amin'ny herinandro faran'ny volana aprily dia isy niraky ny vondrona européanna izay ho avy eto amintsika hijery ny fiara-miasa sy ny filana ara-bola mety ilain'ny Madagasikara. Ary azo heverina ny hanomezana fanampiana tsy averina hoy ny ambasador ny vondrona européanna eto amintsika Andriamatoa Leonidas Tezapsidis.